ny tompona ndraikitra mba hijery akaikiny makasika izay tsy fandriampahalemana ny atsimo izay. Voalohany ianao zany mikasika tsy fandriampahalemana ty zany izinao sisy zava-banona eto raha sisy ny fandriampahalemana zany. Any amin'ny faritra Simon zany amin'izao fotoana zao dia mikolakolay zany ny olona amin'andro satria ny fanjakana foba zany valina amin'ny resaka politika ihany zany rakotoka ny filaminana zao zany. Sisy zava-bano zany eto zara sisy fandriampahalemana ka nenakay zany izinao ny olona agny zao dia mimenimena amin'ny resaka hoe aiza ihany fanjakana. Zahay moa zany mahatompony rehetra ao amin'ny fampakatendrokana fandriampahalemana zany izinao dia nidantany amin'ny fotony mijery zavatra io. Fa raha anao mahita ao amin'ny commune ny Bekoky zany amin'ny districtny Akora dia efa tsisy ombitsony zany any. Ianao zany mandeha ao amin'ny commune ny Mahabo ao districtny Betroka dia efa tsisy ombitsony zany ao. Zay zany anaovanay an-tsoavo amin'ny lesina ambaratonga. Mba tokony hojerevana zany hoe ahoana ny fomba mba ahafahana zany isaombaka ny tanàna roa vitana zay teo zany satria mizaly le olo. Asika moa zany mizery foana ty amin'ny ankapobeny amin'ny fibe ty zany dia hoe milamina avao zany olo gn'agny fa zany tsy milamina zany satria asika ty tandarevo ty any. Fa zahay amin'ny fotony zany mahita ny zavatra tsy milamina. Zahay zany manao ansoavo ombenombeny zany zahay hoe mamalagasy malagasika koa zany olo reo fa tsy soe malagasy. Izy ty moa zany tsy ahay-pona politika na hoe zahay manam-pahaifana ny voan'ny raha ty fa misy ny mabilika ny voan'ny zavatra sahala am'izao. Nay dia hoe tokony lara-pahamena ny resaka ty resaka tsy fandriampahalemana ty.